Tonga soa tamin'ny fandarana Jeanne Forest Santé Canada indray ianao. Ny resantsika anio zany a dia ny lohateny mitondra ny hoe aiza no misy ny laklen'ny fahombiazana. Ny fahombiazana amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy zany a eo amin'ny zavatra izay ataonao a, izay ny atao hoe fahombiazana. Ary ny fahombiazana hoe izay resantsika anio zany a dia ny hoe fahombiazana maharitra. Voalohany indrindra aloha hoe inona ny atao hoe fahombiazana? Ny fahombiazana dia ny fahatotosan'ny olona iray a ny nofinofiny eo amin'ny fiainana. Izany hoe raha nisy ny nofinofy izay neritreretiny hatramina kely azy zany a, nisy ny projet izay neritreretiny a, dia rehefa mahatontosana iny izy izany a, dia izay no atao hoe fahombiazana. Aiza zany a ny laklen'io fahombiazana io? Voalohany indrindra aloha zany a dia tsy maintsy miatomboka amin'ny nofinofy ny zavatra rehetrarehetra izay kasainao atao eto ambonin'ny tany. Manana nofinofy ianao ohatra ny hanao asa iray, ohatra ataontsika hoe zany hoe hanao dokotera na hanao ingénieur na hanao mpandraraha na hanao mpitondra politika rahatrizay mpitondra fanjakana izany. Dia rehefa izay zany a no hoe nofinofinao a, dia tokony hijanona ao anatin'izay hoe objectif anao zay ianao zany a, tokony ho lasa obsession anao zany a izay objectif izay. Fa raha vao tsy ao anatin'ny obsession anao zany la izy a, fa indraindray ianao zany a mitsirapakety ny eritreritrinao zany a, de fa eritreretina izy zany hoe tsy tena hoe ho tonga any amin'ilay hoe fahombiazana ianao zany. De rehefa miala avy eo amin'ilay nofinofy zany a, dia manao ny karazana évaluation ianao zany, ny amin'ny hoe aiza zany a ny herinao a, aiza ny tanjakinao zany a amin'io projet nofinofisinao io. Zany hoe amin'ny fosin'ny saina tsy miangatra mihitsy ianao zany a no manao an'ilay évaluation, satria raha vao hoe mandainga amin'ny tenanao zany ianao hoe zavatra tena tsy ala-porté anao mihitsy zany nofinofisinao a, dia andeha any amin'ny tsy fahombiazana zay. Anaovanao évaluation zany hoe inona sy inona daholo ny talentanao zany a, raha ohatra ka hoe andeha amin'io zavatra nofinofisinao io ianao zany. Dia anaovanao ny évaluation rehetrarehetra koa hoe inona ny zavatra eto am-pelantanako zany a hoentiko anatotosana an'io projet izay eritreretiko io. De tsy maintsy ataonao izay évaluation rehetrarehetra izay. Inona zany a ny stratégie izay hoentinao zany a anatotosanao an'io projet anao io. Eo amin'ilay stratégie zany a, dia tsy maintsy ianao zany a maka information. Maka information ianao momba ny ireo zavatra tianao atao ireo. Dia efa eo zao ny internet efa misy amin'izao fotoana izao, efa misy ny boky isan-karazany. Reto aorianako eto reto zao ny boky ato amiko ato misy isan-karazany reo. Dia tokony ho focalisenao zany amin'izay zavatra tadiavinao, amin'ny information izay tadiavinao zany. Tokony hanjary obsession anao mihitsy zany mandritra ny androm-piainanao ny hoe tanjona tianao ho tratrarina izany. Raha mandray boky iray ianao zao dia hoe tokony misy zany
an'ilay information tadiavinao ao. Reto zao boky novakiako daholo reto ny moa zany ny tena hoe zavatra hoe tena obsessionko zany de momba ny resaka fahasalamana. Efa hatraminah kely ahy mihitsy zany no nanana an'izay obsession teo dokotera izay, dia satria tiako ny maka information momba ny fiainan'ny olombelona izany. Ohatra mantsy zao hoe maka boky iray zany ataontsika hoe ty zao ohatra hoe miresaka momba ny stress et succès. Peter G. Hanson no nanoratra ity boky ity, de miresaka momba ny karazana hoe ny tebitebitsaina zany ao anatiny amin'ny fahazahoana ny succès, mba andehanana amin'ny succès. De nefa rehefa tonga eo amin'ny succès indray mbola misy ihany koa ny tebitebiny amin'ny hoe ahafahanao mitazona n'ilay succès. Étude manokana zany io nataon'io zany momba an'izay zavatra zay, ka be de be mihitsy zany no mifamaofao anatin'izay zavatra zay ny amin'ny hoe misy stress zany ny fitadiavanao ny zavatra rehetra izay tadiavinao, ka mila zany ianao mahay maîtriser an'io karazana stress io. Ary rehefa mamaky boky ianao dia izay lazainy boky no tokony fatoanao, fa tsy hoe inona ny fiaim-piainan'ny oragana noratra an'io boky io. Ty tony boky rehetrarehetra tony de nivakiako daholo, fa tsy priorité-ko ny andeha hijery hoe inona ny fiaim-piainany, olona tsara fitondran-tena ve sa rasy fitondran-tena ny mpanoratra an'io boky io. Fa matoa io voasorany, matoa io ny publiena, dia tsy maintsy nandalo éditeur ary ny éditeur ny évaluer ny recherche izay nataony amin'ny zavatra izay soratany. Donc ny focalisation-ko rehefa mamaky boky dia ny zavatra lazainy fa tsy ilay plaza azy. Miaino aho eto amin'ny réseaux sociaux, miaino presque tout le monde, tsy mijuge an'izaniza mihitsy rehefa miaino zavatra eto amin'ny réseaux sociaux, satria manan-javatra ho lazaina daholo ny olona rehetra eo. Ary zay kapasité anao mandanjalanja ny hoe aiza ny zavatra marina, aiza ny zavatra mahasoa anao, izay ilay ataontsika hoe capacité d'analyse, capacité de discernement. Ka raha fa tsy manana an'izay karazan-javatra zay ianao zany dia sarosarotra zany ny atafitanao ny zavatra izay hoe tianao tratrarina zany amin'ny fiainana. Satria averiko eo foana fa manan-javatra ho lazaina daholo ny olona rehetrarehetra, ary misy zavatra fantany ao matoa izy miteny zavatra iray, fa anjaranao ny mijery hoe inona ny ilaiko ato amin'ny zavatra izay information omeny rakoto ity sy rasoa ity, inona no zavatra azoko raisina mety ahasoa ahy. Fa ny antsika moa zany de tonga de hoe inona moa zany mombamomban-drasoa, inona moa zany mombamomban-drakoto, de iny zany no tena mahafocaliser atsika malagasy zany ny hoe andeha anaratsy an'iny olona iny, andeha fa tsy hoe inona ny zavatra lazainy. Donc mila réflexion be de be mihitsy izay zavatra zay zany amintsika malagasy. Miresaka mantsy azy zany hoe inona ny objectif anao, tokony focaliser anao amin'izay hoe inona ny objectif anao izay ianao vao afaka hoe hanana an'izay hoe capacité tena hoe hitondra ny fiainanao araky ny tokony ho izy izay.
Inona koa zany ny zavatra ilainao mba hatotosanao ny hoe hahatongavanao amin'ny tanjona zay tianao hotratrarina dia ny fahasalamana ara-tsaina, ara-batana ary ara-panahy, satria mila angovo matanjaka ny fanatotosana ny zavatra iray zay tiana hokatsahana zany eo amin'ny fiainana, satria maro ny mety ho sakatsakana amin'ny hoe fitadiavanao ny mahatsara anao zay tsy maintsy ianao zany manana ny herim-batana izay hoe efa atoroko eto foana ny hoe ohatry ny ahoana ny atao hoe sakafo ara-pahasalamana. Sakafo ara-pahasalamana dia ny fihinananao ny voankazo sy ny legioma ary ireo sakafo mitondra protéine toy ny voamaina, ny trondro ary ny tsy de fihinanana be loatra zany an'ireto ataontsika hoe viande rouge na ny henan'omby izay mety manimba ny fahasalamana raha ohatra ka hohanina betsaka loatra izany. Tokony ho fantatrao zany la hoe sakafo ara-pahasalamana izay hoe hitondranao any amin'ny fahasalamana ara-batana ary hitondranao any amin'ny fahasalamana ara-tsaina, hitondra ny farany hitan-tsaina ho anao ary ny fahaizanao mandanjalanja ny stress na ny adi-tsaina izany, fahaizanao zany ny hoe inona ny zavatra ataoko ampitony ny saiko. Ao mantsy zany no matetika hoe negligentsika zany izay hoe resaka fahasalamana ara-panahy izay. Inona ny zavatra mampitony ny saina, mampitony ny conscience-nao zany amin'ny zavatra izay ataonao, misy idirany be dia be mihitsy zany izay zavatra zay eo amin'ny hoe resaka fahombiazana, satria raha ohatra ka ao anatin'ny tepitepin-tsaina foana ianao zany no hoe manao zavatra, ny problema tsy maintsy misy amin'ny fiainana, tsy maintsy andalovana problema ianao na avy amin'ny olona manodidina anao na avy any aminao na avy any amin'ny fiarahamonina, isan'andro tsy maintsy misy ny problema ary ny halalin'ny problema dia ianao izay afaka miatrika ilay problema sy afaka mamaha an'ilay olana, fa tsy hoe tao kelikely ny problema andrasoa matoa izy toa olona falifaly lalandava, toa olona izay matanjaka ara-tsaina, ara-batana ary ara-panahy, kelikely ny problemany satria izy anie nanambitany satria nge izy ohatran'izao satria nge ny ray aman-dreny manam-bola izay zany hevitra diso de diso izay zavatra rehetrarehetra izay, fa ny problema dia arakarakinao izay miresoudra azy. Raha ambonimbony ny angovinao zany ny miatrika an'ilay problema sy ny mamaha an'ilay problema dia mety ho kelikely aminao ilay problema. Raha ohatra kelikely ny angovo avy any aminao na dia problema kely sy bitika ara dia mety ho problema goavana be zany ho anao raha ohatra ianao zany ka tsy manana an'ilay angovo hoentinao mamaha ny olana. Eo zany izay hoe resaka hery sy tanjaka ara-batana, ara-panahy ary ara-tsaina. Io zavatra io dia tsy misy olona matanjatsaina avy any kibon-dreniny, fa io zavatra io dia zavatra izay kolokoloina isan'andro zany ny hoe fanatanjahanao ny vatanao, ny sainao ary ny fanahinao manoloana ny fiainana andavanandro ary tsy manaiky ho resy tondromolotra amin'ny fiarahamonina sy ny hoe raha ohatra ka misy ny zavatra fantatrao fa izao ny zavatra mety aminao, zavatra takin'ny
tenanao dia ataovy rehefa zavatra tsy manelingelolona hoe zavatra tsy maintsy andeha aminonao olona na zavatra tsy maintsy anambakabakanao olona na hoe zavatra tsy maintsy anisakisahanao ny maha olombelona ny olona manodidina anao rehefa mandry ny sainao zany fa andeha amin'ny lalana zay tianao atao zany ianao dia efa ao anatin'ny bonne voie ianao zay. Mety misy ny karazana échec amin'ny hoe fikatsahanao ny zavatra izay mety mahasoa anao. Mety misy zany amin'ny fiainana. Fa arakaraky ny fahaizanao manadiady ny hoe inona no nahatonga an'ilay échec tato amin'ny stratégie izay nataoko. Mety misy zavatra tsy ampy ve tao? Inona ny fahadisoana avy ety amiko? Inona ny erreurako? Satria ny erreur avy any aminao foana no afaka ho corrigenao. Fa matetika ny olombelona zany dia olon-kafa no omena ny accusation amin'ny erreur izay misy. Ka raha vao olon-kafa foana zany no ampangainao fa nahatonga ny erreur tamin'ny zavatra nataonao dia miverimberina foana ny erreuranao. Raisiko ohatra ny mpifankatia. Raha ohatra ianao ka hoe mifankatia amin'ny olona iray dia nisy échec foana iny zany nisy échec foana dia ilay olona foana zany no ampangainao fa nahatonga an'ilay tsy fetezan'ny fifankatiavana. Fa ianao zany tsy manao autocritique mihitsy hoe inona ny zavatra mety avy ety amiko nahatonga ny karazana tsy fahombiazana foana zany teo amin'ny resaka fitiavana. Dia hiverimberina foana satria ianao zany hitady ny tonga lafatra ary hitady ny fitiavana avy any amin'ny olon-kafa fa tsy ny fitiavanao aminao zany no kolokoloinao mba hanananao ny fitokisan-tenanao, mba hanananao ny heritsaina sy ny hery mibatana sy ny ara-panahy mba hahafahanao miatrika ny relation rehetra izay manodidina anao. Valable zany zavatra rehetrarehetra izany na eo amin'ny resaka fifandraisana amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny resaka finamana. Tsy maintsy ianao afaka manao autocritique ny tenanao zany vao zay ianao vao afaka ny hoe hanana ny ataontsika hoe zany hoe relation saine, stable amin'ny olona manodidina anao. Ny farany zany ny hoe zavatra tokony ataonao mba atotosanao zany ny tanjona zay tianao ho tratrarina dia ny hoe manao ny évaluation rehetrarehetra izany ny amin'ny hoe ato marina ve ny tena lalako. Rehefa nataonao ny tombatombana rehetrarehetra izany inona zany ny zavatra hoe tsy ampy tamin'ny izay démarche rehetrarehetra natao zay moa ve ilay hoe atao amin'ny resaka fahasalamana ve no nisy lesoka moa ve tato amin'ny resaka fifandraisako amin'ny manodidina ahy satria rehefa misy koa ny projet izay ataonao dia misy ihany koa zany ny aide izay angatrahanao amin'ny olona manodidina anao na ny olona izay fantatrao izay hoe misy ihany koa zany ny technique d'approche ny amin'ny hoe fangatahanao an'izay hoe resaka fanampiny manodidina anao zay mba tsy hanelingelina ny olona na hanavesatra ny olona izay angatahanao fanampiana izany ny fanampiny fangatahana izay ataonao. Resaka technique de communication, resaka tact
Izany zavatra rehetrarehetra izany zany dia manamora an'ilay hoe karazana démarche sy ny fifandraisana. Manoloana an'izay zavatra rehetrarehetra izay, natao ara hoe hanananao ny talenta, atao ara zany hoe hanananao ny fahasalamana ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, hanao zavatra iray. Zavatra tokana zany no lakile mitondra an'ireo zavatra rehetrarehetra ireo dia ny motivation. Izany hoe lay karazana obsession anao zany, andeha any amin'iny lalana izay hoe tadiavinao iny zany no zava-dehibe, no zava-dehibe aminao zany ilay zavatra mitondra anao, iny lay motivation. Ary ao anatin'ny atao hoe motivation dia misy ihany koa ny atao hoe fitiavana. Fitiavanao an'iny zavatra iny, ary fitiavanao koa zany manao ny démarche rehetrarehetra amin'izay tanjona tianao hotratrarina amin'ny fiainanao, satria raha vao zavatra zany hoe tsy andrian'izay fitiavana izay dia sarotra dia sarotra zany ny hanananao ny ataontsika hoe karazana fahombiazana maharitra amin'ny zavatra izay